Nandray andraikitra trano ny tafika malagasy tamin'ny fandalovan'ireo rivo-doza teto amin'ny firenena izay naharavana tanàna maro. Anisan'izany tany amin'ny faritra Antsimo Antsinanana. Araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika dia nidiny fotony ny minisitry ny fiarovam-pirenena nijery sy niaina ary nitondra fanampiana ho an'ireo vahoaka Traboina. Tonga nanatanteraka izany tany amin'ny faritra Ikongo, Nosy-Varika, Manakara, Ifanare, Akarimbelo ary Vohipeno ny tenany. Izany dia niarahany tamin'ny minisitry ny mponina. Tonga eto Ikongo zay androany iraka ny filoham-pirenena sady iraka ny fitondram-panjakana dia zay moa zany amina ministry ny fiarovam-pirenena sy ramatoa ministry ny mponina. Ramatoa filoha dia sahiran-tsaina tokoa mieritreritra ny zavatra manjo ny vahoaka aty amin'ny distriktan'ny Ikongo zay lavitra tokoa ary tapadalana ka sahirana ny mpitondra eto toerana eo amin'ny fitsonjevana sy ny fijerenany vahoaka amin'ity district ity. Nisy ny famangina sy fampaherezana ny fianakavian'ireo namoy iainana nandritra izany. Tsy adino ihany koa ny mijery ireo foto-drafitr'asa simba ka anisan'izany ny CEG sy ny lycée ary ny trano fitehirizana fanampian'ny BNGRC. Nijery ny fahavoazan'ny fonjan'ny Ikongo ihany koa ny tenany ka nandritra izany dia niona ny vantana tamin'ireo voafonja izy ary nitondra fanampiana ho azy ireo mba hitsonjovana ny zon'olombelona. Niderany zava-bitan'ireo mpandrarahan'ny fonja ihany koa ny tenany satria dia tsy nisy tafatsoaka ireo voafonja. Tsy mikely soroka hatrany ny ministry ny fiarovam-pirenena fa manao ny ainy sy ho zavatra ho fanomezan-tanana ireo mpiray-tanindrazana ary nisy ny baiko izay nomeny ireo farim-piarovana miisa 10 amin'ny fanampiana ireo Traboina. Nahetsika avokoa ireo ratsa mangaika eo anivon'ny tafika mba hanafaingana ny famonjena azy ireo. Ka anisan'izany ny dokotera miaramila, ny vondrona vonjivoina, ny tafika anabakabaka izay nampiasana ireo sesina miisa 4. Nitohy hatrany ny fanarenana ny takaitra navelan'ny rivo-doza ka dia nidina tany amin'ny faritra Mananjary sy Ikongo ny minisitra. Nandritra izany dia nisy ny fizarana fanafody ho an'ireo Traboina mba ahafahan'izy ireo misitraka maimaim-poana ny fitsaboana. Izany hetsika izany dia niarahana tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Teo ihany koa ny fanahaha-maso ny fanamboarana ny fonja mba ahafahana mamety izany ao anatin'ny fotoana fohy. Simba tanteraka ny fonja eto Ikongo ary ireo fonja ireo izay misa 200 mahery dia voatery nafindra toerana amin'ny toerana sy tokony isy azy ireo satria toerana fampianarana izy io ary manahirana amin'ny fiarahamonina. Noho izany indrindra dia nanapa-kevitra ny ramatoa prime ministre lehibe ny gouvernement ny ramatoa ministra tsara ianao midina ny Ikongo le mandeha mijery ny anarenana faran'izay maika an'izany fonja zany satria sahirana ny vahoaka amin'izany rehetra zany miaraka amin'ny tompona andraikitra eto zany ka dia mba miangavy ny tafika malagasy hanarina an'izany fonja zany dia azay no antony eto ary mahafinaritra moa fa ny gendarmerie ihany koa dia efa tonga tokoa ireo olona izay nalefa ny commande ny gendarmerie maly mitondra ihany koa ny fitaovana sy ny fanampiana entina manarina ihany koa ny tombon'ny gendarmerie. Nisy ny atrikasa izay nirahana tamin'ireo tompon'andraikitra ary nandritra izany fantatra fa mbola betsaka ireo lalana tapaka ka tsy afaka nisitraka ny fanampiana avy amin'ny filohan'ny repoblika ireo mponina ka mila ny fanampian'ny tafika. Nanapa-kevitra araka izany ny ministry ny fiarovam-pirenena nidina tany Efao, Vohibato, Lopara, Befotaka, Ambalatany nijery ny zava-misy sy nanatitra fanampiana. Misy ihany koa ny hetsika manokana tao an'ny Befotaka izay mbola voadidina rano ary nalatsaka tamin'ny alalan'ny fiaramanidina sesina ireo fanampiana mba ahafahan'izy ireo misitraka izany. Ny fandrimbona tamin'izany moa ireo mpanamory fiaramanidina eo anivon'ny tafika malagasy. Miantoka ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana ihany koa ireo miaramila amin'izay mety ho fanararotana izao fandalovan'ny rivo-doza izao. Tsikaritra mantsy fa ny tombo ny tany tsy fandriam-pahalemana tao aorianan'ny fandalovan'ny rivo-doza indrindra rehefa miala eny amin'ireo ireny toerana ireny ny miaramila. Nitohy hatrany ny dian'andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena ka nitsidika ny tao Evato, Mahafasa centre ary Ambalatany izy mba ahafahany miaino mararin'ireo Traboina no sady nanatitra fanampiana ho azy ireo. Tao anatin'ity hetsika fanaterana fanampiana ho an'ny Traboina izay ahitana ny Vohipao
dia nozaraina fanampiana toy ny vary, menaka, voamaina, ronono, ody-moka sy ny kojakoja maro samihafa ny tany atoerana. Ankoatr'izay dia notolorana fanafody ihany koa ny CSB izay niarahana tamin'ny profesora Ratovindray Willy. Marihana fa ny fanaterana ny fanampiana ihany no andraikitry ny minisitra sy ny delegaciona miaraka aminy, fa andraikitry ny tompona andraikitra ny atoerana kosa ny mitsinjara izany amin'ny vahoaka. Nankasitraka ny fanomezan-tanana nataon'ny tafika ireo olom-boafidy tany an-toerana satria tsapa fa niaino sy nahatsapa ny marary ny vahoaka tokoa izy ireo.